ndroso tamin'ny fanambaram-pananana kosana ny ilay antsoina hoe déclaration de patrimoine tena anivon'ny Bianco ireo officier de police judiciaire avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena fanazavana ary fanambaram-pananana 400 ka ny 723 avy amin'ny foibe pibaikona ny gendarmerie pirenena ary ny 220 avy amin'ny FIGN 13 avy amin'ny CFS no voatatitra tamin'izany. Lasa ny commandant-ny gendarmerie pirenena fa anisan'ny laharam-pahamehana ao anatin'ny gendarmerie pirenena ny ady amin'ny kolikoly ka fihetsika hita maso hanamarinana izany ny fanaovana fanambaram-pananana. Fosotra mahatonga ny gabraraka sy ny fahalanian'ny harem-pirenena ary sakana amin'ny asan'ny fampandrinana ny fahalemana ny tany mba ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany kolikoly. Nakahiry ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Bianco ihany koa ny commandant gendarmerie pirenena ary vonona ifametanana amin'ny fanatanterahana izany andraikitra izany indrindra raha misy ny mahakasika ny gendarmerie pirenena. Ny général ny DG amin'ny Bianco dia nilaza fa ny gendarmerie pirenena no nahatsaro-tena nanaritra voalohany ity fanambaram-pananana ity ka inoana fa ho fanotra ho an'ireo osam-pandraraha sasany izao fihetsika ataon'ny gendarmerie pirenena izao. Ny lalàna rahateo no mandidy sy mampanao azy ity ary ny filoham-pirenena dia nilaza nandritra ny lahatenina taona fa anisan'ny vain-dohan-dra rà na laharam-pahamehany ny ady amin'ny kolikoly. Marihana fa hanatanteraka ny fanambaram-pananana eny amin'ny Bianco avokoa ireo farim-piadian'ny gendarmerie pirenena manerana ny nosy ka ny 12 febroary 2024 ny fetra farany anaovan'izy ireo izany araka ny baiko nomen'ny commandant gendarmerie pirenena.